Dia araka nambarako teo moa zany dia mirabantsika rehetra totokantrano mandroso sy mampandroso ihany koa ny tenin'Andriamanitra, mandroso miaino ary mampandroso ny tenin'Andriamanitra ozy miteny izao: manonona ny hatsarany Yehosoa ato tokantranontsika tsy ry avy mazava ho azy ary mirazo antsika ny tena koa ny ambazatorany Yehosoa sy atia no mandroso amin'ny alalan'izao tenin'Andriamanitra ary mitsidika ato tokantranonao na ny ampiasana ny eny an-dalana izay mandeha dia ny hatsarany Yehosoa amintsika rehetra zany. Eny tonga ny jiosy tsy tian'i Yehosoa dia valiny mihitsy be satria tsy nitandrina didy folo Yehosoa, izay ny valiny. Dia ho hamarintsika izy satria tao anatin'ny didy folo ny zatra misongadina indrindra no omeko misy didy goavana tao amin'ny didy folo hoe tsy misy Andriamanitra fa tsy zah irery. Avakitsika hoe bokin'ny Exodosy toko faharoapolo, Exodosy toko faharoapolo avakitsika amin'ny anaran'i Yehosoa zay. Exodosy toko faharoapolo, Exodosy toko faharoapolo, mijerevantsika daholo ilay teny navoaka an'Andriamanitra dada Iavà ianarany Israely tamin'izany fotoana izany amin'ny andininy fahatelo. Exodosy toko faharoapolo andininy fahatelo zany hoe: aza manana andriamanikafa fa izao ihany. Izay aloha ny anankiray, kanefa iny Yehosoa tena nanana andriamanitra hafa mihitsiny raha ny sary hita manaraka zany, ka io mihitsy zany nahatonga an'ilay hoe atezerana voalohany jiosy atria izy nilaza ny tena ny fandriamanitra. Tsika zay vao nahita an'ilay tenin'Andriamanitra farany teo hoe tena dikany teo zanak'Andriamanitra mantsy dia Andriamanitra izy. Moa Yehosoa mbola namoaka fanambarana koa hoe zah sy ny ray dia iray ihany. Tena ny voto mihitsy ny fondro io jiosy io na hainao izany teny izany. Hojerevantsika teo zay fa otsika aloha jereny ty hoe ary ny faharoa tao amin'ny didy folo izay anisan'ny songadina indrindra ihany koa dia mahatsiarova ny andro sabaty hanamasina azy. Andiny fasivy, enemana no iasanao sy anaovanao ny raharahanao rehetra. Andiny fafolo, fa sabatany avà Andriamanitra io ny andro fafito ko aza manao raharaha akory ianao amin'izany, na ny zanakao lahy na ny zanakao vavy, na ny ankizy lahinao ny ankizy vavinao, na ny biby fiomponao na ny vahininao zay tafiditra eo am-bavahadinao. Tsy mahazo manao raharaha mihitsy zany raha vao zany vanandro sabata zany zany andesana hitantsika eto mihitsy zany zay teny zay. Tsy afaka manina moa, tsy afaka manao raharaha vao tonga ny sabata. Zao jerevantsika raha ohatra ka nanaraka an'izany teny zany tokoa Yehosoa, ny valiny tena tsy nanaraka an'izany izy ary tsy izy rery fa izy ilay dadany naniraka anazy mihitsy iny no niara-nanao an'ilay hoe tsy nitandrina ny sabata izy. Zao reto amintsika ato amin'ilay sabata satria sabata nanomboantsika anazy dia vakitsika ary ao amin'ny Jaona somary mijerendretsika ny toko sy andininy amin'izao tsika miteny zao. Ao amin'ny Jaona toko fahadimy no vakitsika ahitantsika ny hoe niasa tamin'ny andro sabata io zanak'Andriamanitra io dia izay misy natezitra ny jiosy zay. Jaona toko fahadimy tena ny farany tena amin'ny sambosambotra mihitsy nge ty zavatra ty, atezerana be mihitsy para moa tena nyvonoiny zareo amin'izay izy satria tsy zaka ny jiosy io ilay sary nandeha. Jaona toko fahadimy andiny fahavalo sy ny fahasivy voalohany dia toizantsika hatrany amin'ny andiny rehefa avy eo indray zany toizantsika foana izy. Jaona toko fahadimy andiny fahavalo sy ny fahasivy areo. Hoy Yehosoa taminy: mitsangana dia eto ny fandrianao ka mandehana mandeha. Ary niaraka tamin'izay dia sitrana ra lehilahy ary nitondra ny fandriany dia lasa nandeha kanefa dia sabata zany andro zany. Nefa ny hoe aza manao raharaha mihitsy ianao nataony Yehosoa ny batetana tamin'ny andro sabata lay lehilahy automatika tezitra ny jiosy. Ary anisan'ny mahatonga anazy tena tsy avy amin'Andriamanitra io lehilahy io. Nefa mareko tsara fa nino moa ny fariseo moa tena tsy tiana azy sy ny mpanora-dalàna no nahita an'ilay zavatra nataony dia tezitra ireo. Nefany ho anareo rehetra izay mino ny tenin'ny fariseo sy ny mpanora-dalàna, tsy misy tenin'Andriamanitra mihitsy ny tao manao hoe mihaino ny tenin'ny fariseo na mihaino ny tenin'ny mpanora-dalàna fa mihaino ny tenin'ny mpaminany. Ka raha mpaminany ilay Yehosoa tokony tsy nyvonoana fa tokony hiainona mihitsy izy. Fa izay nefa aratseny jiosy aratseny dohan'ny jiosy tena ratsy saina ny jiosy tamin'izany fotoana izany. Engany mba ho tonga saina ny jiosy ankehitriny nefa moa sarotra be izany sary izany. Dia ho amafisontsika nefa ny fa
tena io tsy aosoarery no ny asa tamin'io fa atrany amin'ny dadany aza ngeka ny asy e. Zao nge vaikitsika andiny fa 5 de lasa raha lehilahy ka nanambara tamin'ny jiosy fa Iahosoa nanasitrana azy andro sabaty io a. Hitantsika tamin'ny andro sabata nanasitrana anazy teo. Rehefa nenao an'izany a jiosy de tena tezitra be am'izay. Ary noho izany ny jiosy de nanenjika ny Iahosoa. Anareo nanomboka ny nanenjika ny Iahosoa am'izay zareo a. Satria nanao zany zavatra zany tamin'ny sabata izy. Tezitra am'izay zany a ny jiosy. De mbola jereo nge nataony Iahosoa fa Iahosoa namaly amin'ny 720 indray. Iahosoa namaly azy ka nanao hoe ny raiko miasa manakehitriny a ary za koa miasa. Zany hoe eto zany de hoe tena hoe miasa io Andriamanitra io zany. Miasa dada Iavao izy ary za koa miasa. Ka eto zany de nanambara mihitsy ny Iahosoa fa na le dadany Iavao zany de efa miasa ny andro sabata fa tsy misy an'izany mijanona zany tsony. Zay no profa efa tsy mipetraka ao anatin'ny fanekena didifolo tsony a ina moa ny Iahosoa fa mipetraka ao anatin'ny atao hoe fanekena vaovao. Ina moa zany ny olana? Va moa zany le olana fa de toizatsika ndray zany ny sary zany a ny tsoratra masina. Ka aventsika vakina hoe amin'ny 720 a hoe ary Iahosoa namaly azy ka nanao hoe ny raiko miasa mandrak'androany de za koa miasa. Zany hoe eto zany de samy efa miasa amin'ny andro sabata na Iahosoa na ny dadany. Ka vomafy daholo zany zay olona mitandrina ny sabata. Efa ilazana zany nareo mpitandrina sabata rehetra fa tena diso adresy nareo zay mpitandrina didifolo a. Io zao vaitsaketsaka ny didy goavana indrindra anankiray hoe fitandremana sabata. De toy ary nefa vao maike tady amono azy ny jiosy tsy no namana sabata. Io modisy io teny io namana sabata satria tsy azo anampiana ny teny, tsy azo anesorana. Tsy misy mihitsy ny Iahosoa afaka mamana sabata zany fa nidika teny amin'io moa de hoe ila violé le sabat. Zany hoe tsy nitandrina an'io sabata io zany izy. Raha vakitsika ao amin'ny baiboly katolika romanina nge jerevantsika zay nisy teo hoe nanana ny dika teny mahitsy be kory zareo tamin'izany fotoana zany. Vakitsika amin'ny baiboly katolika romanina amin'ny bokin'ny Jaona toko fa firy mihitsy 5 teo amin'ny andininy 720. Ito moa zany diso le teny fa hoe ataony hoe Jesosy de tsy izy iny zany. Zao ny raiko miasa mandrakehitriny ary zaho koa miasa. Izay ndray vao mainka nitady amono azy ny jiosy satria sady tsy nitandrina ny sabata izy. Tena mahitsy be tsy nitandrina ny sabata ny voalaza. Fa le dika tena atao protestanta izy ny tena novonovany hoe namana. Efa miteny ny soratra masina hoe sady tsy azo anampiana tsy azo anesorana. Dika zany fa tsy azo vahana zany io soratra masina io dika zay. Dia fa atsika tsasa am'izay miaina hoe zatra tsy azo vahana zany sabata zany. Fahadisoana be vava manao an'izany. Satria fa ny tena dika de hoe tsy nitandrina ny sabata izy. Ary koa zay zany le fahadisoana voalohany raha jiosy fa tsy diso izy. Ary nilaza koa izy fa laza fa rainy Andriamanitra ka nanao ny tena no mitovy amin'Andriamanitra izy. Zay io zany natezitra anazy mihitsy tamin'izay fotoana zay. Ka hoe verentsika zay moa le dika teny protestanta teto hoe satria nefa vao mainka nitady amono azy ny jiosy no izy tsy nitandrina ny sabata de zay tena dika teny marina zay. Ny antony tsy azo anampiana tsy azo anesorana na lalana amin'ny Mose na Iahosoa aza nanindringizana mihitsy ny hoe aza ampianareo ny tenin'ny Mose de aza anesoranareo. Ka tsy misy an'izany hoe Iahosoa na mahavany sabata zany fa tsy nitandrina mihitsy noho izy. Ary no satria tsy nitandrina ny sabata ary nanao an'Andriamanitra fa noho nylazany koa fa Andriamanitra ny rainy ka nanao ny tena mitovy amin'Andriamanitra izy. Io zany le dikany hoe zanak'Andriamanitra. Ka raha vao zanak'Andriamanitra io le fampianarana farany vao nijerevantsika teo iny a. Hoe raha vao miteny hoe zanak'Andriamanitra ianao de Andriamanitra ianao dikan'izay de tezitra am'izay ny jiosy. Zay zany anao sary voalohany hitantsika zay hoe tena niady tamin'ny olona mihitsy ny Iahosoa. Ho jerevantsika indray ny ten'Andriamanitra ny amin'ny Jaona toko 10 any a. Ndray jereny soratra masina mikasika am'izay satria efa hitantsika mihitsy aloha zany le
ny teny teo mikasika ny hoe sady tsy nitandrina ny sabata izy a no nanao ny tena no mitovy amin'Andriamanitra satria izy hoe zanak'Andriamanitra izy a de tezitra be ny jiosy. De mbola jerevantsika indray ao amin'ny jauna 10:30 a de ny jauna 10:38 ndray ndraiky ny hoe jauna 10 a jauna 10:30 rahantsika mamaky kely hoe reto natonga ny jiosy tezitra taminy a jauna 10:30 a vaketsika le izy jauna 10:30 izaho sy ny ray de iray ihany ay zay mihitsy le tena tsy tiany jiosy a de amindiny faraka amin'ny 30 de naka vato indray jiosy hitoraka azy atreto zany izy hoe nampitovy an'ny tenany amin'Andriamanitra ray a zay ndray zany sary faharoa zay hoe isy Andriamanitra de iray ihany a de naka vato ny jiosy hitoraka anazy ary zay zany ny sary nitranga hoe io raha ny jiosy fanaiky amono anazy indray de ndreo ndray tsika jery indray mirikatra amin'ny 9:30 ary a de amin'ny jauna toko fa izy misy teo 10:38 aleo ngamba vaketsika amin'ny fa enina amby 30 36 ka hatramin'ny 39 moa zay no asiny raika ny rano an'izao tontolo zao fa no ataonareo hoe miteny ratsy ianao satria hoy izao hoe zanak'Andriamanitra ao io zany le zanak'Andriamanitra io mihitsy tena tsy zakan'zareo mihitsy io satria le nampianarako anareo hoe ny atao hoe zanak'Andriamanitra de Andriamanitra ny dikan'izay de ozy ahosoa raha tsy manao ny asany raika ao ary a de aza mino ahy fa raha manao ny asany kosa ao a na de tsy mino ahy ihany azy nareo a de mba mino ny asa mba ho fantatrareo sekenareo fa ny ray no ato amiko ary za ao amin'ray de baozy ny tena Andriamanitra ny toyny de nitady sambotra azy indray ny jiosy fa nandositra azy indray izy zay tena kisambotra mihitsy ny ty zany e satria tezitra ny jiosy satria sady tsy nitandrina ny sabata izy a no manao ny tena no Andriamanitra am'izay io ny tsy zakany jiosy ary zay ny pro fa tena tsy nitandrina didifony Ahosoa fa inona zany le tena nataony Ahosoa e zay ny fampianarana ho jerevantsika rehefa avy eo a hoe fa inona zany ny tena natonga ny Ahosoa tsy nanao an'izany nitandrina ny sabata sy ny didifolo hoe tsisy Andriamanitra fa tsy izy rery satria de nitsahany tokoa le sabata nanao ny tena nitovy amin'Andriamanitra izy satria ny ateo zanak'Andriamanitra de Andriamanitra tandelosika ny jiosy namono anazy ary zay natonga ny jiosy ny teny foana hoe tsy mba avy amin'Andriamanitra io satria tsy mitandrina ny sabata anao nge jerevantsika teny zay ho karoa kely vetivety kely io a tsy mba avy amin'Andriamanitra zay jerevantsika zay sady mialatsiny kely amin'ny fatampany ihany koa na ity zany satria misy zatra kely natao araky teknika jauna toko fahasivy andininy faina ambin'ny folo ary ny jerevantsika kely a jauna 9:16 mikasika ny am'zay teny zay hoe tsy avy amin'Andriamanitra io ary isan'ny natonga ny jiosy namono anazy zany ary hoy ny fariseo sasany tsy avy amin'Andriamanitra zany lehilahy zany satria tsy mitandrina ny sabata zay zany nataon'le ny fariseo fa ny vahoaka indray moa tena maly hoe ny sasany kosa ny teny hoe ataon'lehilahy mpanota ahoana ary no fahay manao fagagana hoy toy zany de ny saratsaina izy korotana am'izay ny jiosy zany teo atria ny sasany le nametraka anazy ho mpaminany ny teny hoe tsy marina zany tenareo zany fa le fariseo no ny alina de miteny hoe tsy avy amin'Andriamanitra io matoa tsy mitandrina sabata kanefa de ny olona mahafantatra fa mpaminan'Andriamanitra io zay natonga ana ny teny teo hoe amanaraka miaino ny tenin'ny mpaminany fa tsy fa tsy hoe miaino ny tenin'ny mpitondra fivavahana ny tenin'ny mpaminany a ale mpaminany de Ahosoa ary na mivoaka Israeliana zany iny fa mpaminany izy ka lozika am'izay noho ny amin'ny hoe satria tsy avy amin'Andriamanitra izy a de ny vonono zareo am'izay araka ny bokyny jauna toko fahasy ambin'ny folo a vaketsika jauna 19:17 angamba n'izy eo vaketsika kely a jauna toko fahasy ambin'ny folo a 17 azafato fa tsy 19 askely tsy evako anatin'ny soatra masina ny ngamba jerevako kely ato le izy a jauna toko fahafiry marina mo izy iny jauna toko fahasy ambin'ny folo a de ny andininy jauna 19:7 ny vaketsika jauna 19:7 de miara mijery santsika sady tia ny entitsika mamarana ny teny androany a
dia mandinika ataontsika hoe zay ny antony amin'ny zareo any Ahosoa, satria no heveriny fa hoe tsy manaja ny lalànany ary lazainy fa tsy avy amin'Andriamanitra io satria tsy nitandrina an'ilay didy folo. Jaona 19:7. Vakitsika indray izy amin'ny anarany Ahosoa. Fa ny jiosy namaly azy ka nanao hoe izahay manana lalàna ary araka izany lalàna zany dia tokony ho faty izy satria nanao ny tenany ho zanak'Andriamanitra. Tanareo, le zanak'Andriamanitra mihitsy ny tsy zakan'ny zareo, satria ny terme hoe zanak'Andriamanitra dia fanarantsika teo hoe galin'Andriamanitra ny dikan'izay. Amaranantsika anazy le hoe Salamo 82:7. Ity zany no nitakiny zareo hoe ahoana ianao milaza ny teninao fa Andriamanitra nefa ny ato miteny hoe tsy azo atao zany sary zany fa laza tany Andriamanitra direct ianao. Salamo 82:6. Ty le izy ty hoy zao hoe Andriamanitra ianareo ary zanaky ny avy indrindra nareo rehetra rehetra, ka ny olona izay miteny hoe zanak'Andriamanitra zany dia trandy Andriamanitra ny dikan'izay. Dia io ny tsy zakany jiosy dia ny vonoana izy teo amin'ny Atsofijaliana. Zay zany fa dia mifarana teo aloha zany ny fampianarana dia miraso antsika samy motaina Ahosoa ho tonga sainay hoe ay ve zany ny antony namonoany zareo anazy noho ny amin'izay lalàna anankiroa izay nodikainy Ahosoa hoe izy sy ny dada niarana nitsakitsaka ny sabata ary izy milaza fa Andriamanitra. Voadika le Exodus 2:7 sy ny 9 niara voadika dia tany dia nyvonoany zareo. Inona kosa ny arana tonga ny Ahosoa nandeha tamin'izany sary zany tokoa? Inona ny antony? Izay ny fampianarana ho jerevantsika eo amin'ny lalana fahinana amby roapolo fa mifarana tsy aloha zany ny teny hoe inona ny antony tonga ny Ahosoa nanao an'izany fihetsika zany misinina. Atria dia tena tsy rariny tokoa raha mizo hevitra zao hoe ahoana moa lalàn'Andriamanitra tany Mose no tandeha nitsahana tokoa, fa ahoana le izy? Dia zay mihitsy no teny ho fakafaka hetsikatra any amin'ny farany amin'izay hoe ny antony tonga ny Ahosoa nanitsakitsaka anio. Nanitsaka tokoa ve izy? Fa maiko mivaly teny hoe tsy nanitsaka izy fa efa mandeha tao amin'ny lalana vaovao izy dia zay no jerevantsika hoe fanekena vaovao. Farana ny teny fa hiary hivavaka antsika ary. Saotra betsaka dada mala iavano ny amin'ny teny rehetrarehetra sy ny menao. Sambatra be izay tena mihaino sy manaraka an'izao fanazavana izao. Fa tena fisokafany saina, tena fanomezana ny toromarika rehetrarehetra ho an'ny olona izay te hahafantatra ny marina ka te ho any amin'ny lantilanitra. Mijery ny hatsarana vitanao tao amin'ny Ahosoa, ny soa vitanao tao amin'ny Ahosoa hoe inona ny anton'izao zavatra zao, naninona no niteraka olona tao Israel, inona daholo ny fotopototra zany. Dada iavao, fotoana ny fampahafantarana ny marina ho an'izao tontolo zao atao fantatry izao tontolo zao ny tantara marina rehetra nisy sy ny zava-nisy teto amin'ity tany ity, mba tsy hisy olona tsy hafantatra intsony na iray azy. Ary efa nampahafantarinao kosa izy dia asakasan'ny fanapahan-kevitra ray sy ny tsirairay avy. Manatona anao izy voavonjy. Dada iavao sy Ahosoa, tsy manatona anareo mianaka izy ho any amin'ny fanameloana mandrakizay. Safidy io sisa dado zay adia kosa mangataka aminao, vonjeo zay mbola azo vonjena, vonjeo ny hafa firenena, ny malagasy mbola azo vonjena, na iza vonjeo daholo izy. Dado zany ny angatany zay adia mba vonjena ny olona. Voninahitra anao dada mala iavao amin'ny anarany Ahosoa. Haleluia, amen. Dia miraso antsika etra samy teny Ahosoa ny amin'izany fampianarana zany dia miandry ny toy ny fampianarana ndraintsika dia ho tainy Ahosoa tory manaraka indray velomatory azy.